Kopakopa-tanana ho anao ry namako malala izay tsy mahafoy manaraka izao fandarina tiantsika izao. Lohahevitra manan-danja no jerentsika androany. Ho tari-dalana fiambenana maraina vatsim-panao antsika manao hoe toerana anjakan'ny fiainam-pahamasinana. Efa vakiantsika teny am-piandohana ny andininy voafaritra androany. Mazana hainy rehetra izy io, haintsika rehetra. Ao amin'ny petera voalohany any toko faharoa andininy fahasivy. Ianareo kosa dia taranaka voafidy, vanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Iaraha antsika mahafantatra fa eo anivon'izao tontolo izao feno faharatsiana isika, izay tazamin'ny maso faharatsiana, henon'ny sofina faharatsiana, ny zavatra manodidina antsika rehetra dia feno faharatsiana, ary zany dia hoarin'ny soratra masina amin'ny alalan'ny aizina manarina ny tany, aizi-pito manarina ny firenena rehetra, fa aminao dia aminao kosa miposahan'ny voninahitry Jehovah. Zany ny faminaniana ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Feno aizina izao tontolo izao, aizin'ny faharatsiana, ka ny tana masoandro ny fahamarinan'Andriamanitra izay mamirapiratra amin'ny alalan'ny fahamarinana omena ny fiangonan'Andriamanitra dia tokony amory ho ao ambalan'Andriamanitra ondro maro be, anetsinetsiny maro manerana an'izao tontolo izao. Rehefa ao anatin'ny aizina, tsika rehetra angamba efa manana izany fanandramana izany, ao anatin'ny alina mikitroka any ambanivohitra any na ao an-trano ao maty ny jiro, ka misy hazavana kely miseho dia misongadina iny mazava iny, tena misongadina le mazava. Tsisy valaka amin'izany ny aizina ara-panahy faharatsiana mahazo an'izao tontolo. Ka raha toa ka misy lehilahy anankiray vehivavy mazava ny fahamarinan'Andriamanitra ao dia izao hitany rehetra. Tokony hotehirizina membre tsirairay ao anatin'ny fiangonana ny hazavan'ny fahamarinana mba hirehetra sy mamirapiratra eo amin'ny fanahiny sy eo amin'ny manodidina azy. Izany no mazava toy izany aminy hoe indraindray dia manahaka ny fanaon'izao tontolo izao ka lasa tsy miseho intsony ilay hazavana satria mitovy fiaina amin'izao tontolo izao, lasa maizina mitovy amin'izao tontolo izao. Ho salama sy miroborobo ny fiangonan'Andriamanitra izay manana mambra mahavitrika ary manao ezaka manokana mba haneho ny voninahitran'Andriamanitra sy hanasoa ny hafa ary hamonjy fanahy. Misongadina ny fiangonana, ny mambra mahavitrika mijoro amin'ny mahafahazavana ary manao ny ezaka hitory ny filazantsara amin'ny hafa. Ataon'i Kristy ho tempolo tsara rafitra, tsara tareo an'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra. Fa na aiza no iangonan'ny Ronatelo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Matthieu 7:20. Ny fiangonana no toerana mitendren'Andriamanitra mba anjakan'ny fiainan'ny fahamasinana izay feno fanomezam-pahasoava. Tian'Andriamanitra mba ho sombin'ny lanitra ety an-tany ny fiangonan'Andriamanitra. Ka izao aoka ho toerana anjakan'ny fahamasinana, ny foamam-panahintsika, ny tokantranontsika, ny fiangonana misy antsika, dia ho tanteraka le hoe ianareo dia taranaka voafidy, firenena masina, olona nantsoin'Andriamanitra aneho ny fahazavana rehefa nalaina avy any amin'ny maizina ao amin'ny fahazavana mahagaga. Andeha asiana fahasamihafana amin'ny aizina ara-panahy izay manjady mandrakotra amin'izao tontolo izao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Voaraiko izany lesona izany, voarainao ve izany lesona izany? Asehoy ary fa taranaka voafidy, firenena masina, olona manokana satria nantsoin'Andriamanitra ho an'ny tena mba haneho ny hatsaran'ilay niantso antsika avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Manasa anao hiara hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay fa lesona goavana nomenao anay ao anatin'ny aizin'ny fahotana izao tontolo izao, miraparapa ao anatin'ny aizina ny ankabetsahan'ny olona rehetra, ao anatin'ny faharatsiana, kanefa nifidy ny fiangonanao ianao, nifidy anay ianao mba hanomezana ny fahazavan'ny fahamarinana ka ho jiro
hazava amin'izao tontolo manodidina anay izao, ny tenanay manokana, ny tokantranonay, ny fiangonanay. Tompo tsara omeo hery zay mba hahafahana mampanjelanjelatra ny fahazavana izay nomenao anay, ka hitona ny hafa hanantona ilay fahazavana izay nomenao anay. Atao fanapa-kevitry ny tsirairay izany amin'ny anarana Jesosy Tompo. Amen.